mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Fanarahantsika revako malala tratrity zoma fa 14 ny volana abrily ity. Ny mofinaina voalahatra ho antsika ny revako malala dia ny bokin'ny Daniel toko fahaenina andiny fahaenina amby roapolo ka hatramin'ny andiny fahasivy amby roapolo amin'ny anaran'i Jesosy. Tamin'izany Darius mpanjaka dia nanoratra ho an'ny fokom-pirenena sy ny firenena sy ny samy hafa fiteny rehetra izay monina ambony tany rehetra hoe hitombo an'iny fiadananareo. Manana lalàna aho mba angovitan'ny olona sy atahorany io anatren'Andriamanitra Daniel eran'ny fanjakako rehetra, fa izy no Andriamanitra velona sady maharitra mandrakizay ny fanjakany aharitra hatramin'ny farany. Izy no mamonjy sy manafaka ary manao famantarana sy fahagaganana an-danitra sy etỳ an-tany, ary izy no namonjy an'i Daniel ho afaka tamin'ny herin'ny liona, ary zany Daniel zany tena ambinina tamin'ny nanjakan'ny Darius sy tamin'ny nanjakan'ny Kirosy Persianina. Ray Masilo manamasinana ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Daniel zay bokin'i Daniel moa zay fantatsika dia atao hoe apokalipsin'ny testamenta taloha, ary raha toa tokoa mijery zany voambolana ampiasain'ny bokin'i Daniel zany isika dia mahita fa tsy mifanalavitra mihitsy amin'ny betsaka ireo voambolana zay hita ao amin'ny apokalipsia ampiasain'ny bokin'ny Daniel. Ohatra zay resahantsika teo ny hoe amin'ny andininy fahaenina amby roapolo tamin'ny andron'ny Darius mpanjaka dia nanoratra ho amin'ny fokom-pirenena sy ny firenena sy ny samy hafa fiteny rehetra zay monina ambony tany rehetra, voambolana zay miveriberina ao amin'ny bokin'ny apokalipsia ty amin'ny testamenta vaovao. I Daniel eto ara no ifampairantsika rehefa kaona ny bokin'i Daniel, ary dia tamin'ny andron'ny Daniel dia mbola tany amin'ny fahababoana ny zanak'Israely. Nahita fitia nefany tamin'ny firenena izay nivahininy na nanandevo azy ny bokin'i Daniel na i Daniel. Ary eto dia Darius mpanjaka zay mpanjaka lehibe talohan'ny Kirosy no nahitany Daniel fitia. Raha toa ka mamaky ity andininy ity tsika, satria moa mitantara ny nandatsahana ny Daniel atao andavaky ny liona izy ity sy ny namonjen'Andriamanitra azy, ary ny faran'izay mofinaina teo dia ny hoe rehefa nivoaka nandresy tao anatin'izany fandriky ny lavaky ny liona izany i Daniel dia nanjary nahatonga any Daniel nahatonga ny Darius hivavaka amin'Andriamanitra Daniel. Misy lafin-javatra vitsivitsy mampieritreritra avana amin'ity Daniel toko fahaenina ity. Darius zay isan'ny olona naran-tsaina, isan'ny mpanjaka endry, nefa tsy tena ampy famakafakana. Rehefa tsy ampy famakafakana rehavaka ny olona dia matetika mora latsaka ao anatin'ny fientanam-po, mora latsaka ao anatin'ny fandriky ny olona rehefa tsy tena ampy famakafakana. Betsaka indraindray ny zavatra simba vokatry ny tsy fahaizan'ny olona mamakafaka. Teto dia voafandriky ny mpanolo-tsaina ny Darius, satria tsy tena niaino tsara, tsy tena namakafaka tsara izy. Ary ampianarin'ny saotra masina zany tsika hoe rehefa mitondra olona na rehefa mitarika dia zao mila mahay mamakafaka tsara, satria mety ho manimba zavatra, manjary manimba ny fijerin'ny olona anao, manimba ny fijerin'ny olona ny Darius raha teo aoriana, ny tsy fahaizana mamakafaka na tsy fanekena hamakafaka. Fa ny faharoa zay ateraky ilay tsy fanekena hamakafaka
zay ny faharoa ateraka lay tsy fanekena makafaka, tsy fanekena andalina sy andanjalanja de izao koa manjary miteraka fahasimbana ny fiainan'ny hafa. Raha ohatra moa ka tsy teo Andriamanitra sanatria fa teo mo Andriamanitra, fa raray betsaka ny olona zay manimba fiainan'olona vokatry ny tsy famakafakana, tsy fiainona, tsy fakanambony, tsy fakanambany. Zay nahazo any Darius teto ka nahatonga ry Daniela ho natsipy, natonga ny marina natsipy tao andavaky ny leona. Betsaka ny olo marina zay mety hiaran-javatra tahaka zany, olona tsy nanisy ratsy any Darius, Daniela, olona tsy nanao na inona mihitsy Daniela, saingy zao nalatsaka tao andavaky ny leona fotsiny izy. Ary mety misy betsaka, tsy hoe mety fa misy olona betsaka tahaka zany a, tsy manisy ratsy olona ianao, tsy mitsiritra ny fananany ianao, tsy mietsaketraka azy a, kanefa de zao vokatry ny tsy famakafakana ataon'ny olona eo amboniny ianao amin'ny fahefanana, fitondranana, fandaminana de zao manjary mahatonga amin'ny fiainanao ho simba fotsiny. Ny tsy famakafakana koa ry afaka malala hotsika teo hoe ny tsy famakafakana de mety manimba fiainan'olona, mety mampiendanja ny fijerinao, mety mahatonga anao ho manimba zavatra. Fa lay tsy famakafakana koa de zao manjary mahatonga koa fizarazarana eo anivon'ny fihetsika tsy famakafakana de manjary mahatonga fizarazarana eo anivon'ny fiarahamonina, eo anivon'ny fianakaviana. Dia zavatra mety mpahazo ny olona zany, matonta tantarain'ny Daniela hoe mety mpahazo ny olona ny hoe ndrandray tsy ampy fandanjalanjana, ndrandray vao fitaky ny mpanolo-tsaina, ndrandray vao fitaky ny eritreretina olona namana sy ny tahaka zany. Kay re olona reo de nialona any Daniela, olona nialona any Daniela nanodidina ny Darius mpanjaka ka nanao zay alavo any Daniela. Fa ny andiny faina amby roapolo ka hatramin'ny andiny fa sivy amby roapolo de manazava ny hoe inona no ateraky ny faharetan'ny mpino amin'ny finoana. Na inona zavatra nitranga tsy nandanjalanjy Darius, tsy niaino manodidina azy tsara Darius, nanana fitsarana melohany Daniela Darius, nefa Daniela zay ambony indrindra olona akaiky azy, fa tsy niaino any Daniela ihany izy, fa niaino ireo olona zay manodidina azy, ireo mpanolo-tsaina zay manodidina azy. Fa inona no ateraky ny faharetan'ny mpino amin'ny finoana? Rehefa maritra amin'ny finoana isika de mitondra inona ho atsika zay faharetana amin'ny finoana zay? Zavatra anankiroa. Voalohany de zao mahatonga fandresena ao atsika. Jesosy efa niteny an'io manao hoe amin'ny alalan'ny faharetanao angenao amonjenany ainao hoe ny faranantsika faharetana amin'ny finoana dia mahavonjy atsika amin'ny lavaky ny liona. Natsipy tao andavaky ny liona Daniela, fa izao tsy nampaninona azy satria naharitra tamin'ny finoana izy, satria olom-bavaka izy. Hitatsika Daniela mivavaka intelo isan'andro, tsy le isa loatra ny zava-dehibe, fa hoe mety indimy isan'andro aza ne tsika mety impolo, fa le hoe manana fiainana miaraka amin'Andriamanitra. Ny faharetana amin'ny finoana zay midika fiainana miaraka amin'Andriamanitra de mahatonga atsika mandresy ny sarotra, mandresy zay mety ho mihoatra noho ny herintsika mihitsy, mandresy zay zavatra tsy eritreretin'ny sain'olombelona ho vitanao akory azy. Ny faharetatsika amin'ny finoana de mitondra atsika ho amin'ny fandresena. Raha toa ka mijery ny tantaran'ireo martyra kristiana teto Madagasikara isika dia mahatsapa hoe na inona zavatra nylalovana de zao naharitra tamin'ny finoana izy ireny. Raha tsy naharitra tamin'ny finoana martyra tsy ohatry zao tsika. Azonao saritsaina ve hoe aty zany kristianina nandray ny filazantsara voalohany zany aty amin'ny taona ataovy hoe 530 tsy nihoatra ny 100 ange, tsy nihoatra ny 70 ange, raha isaina hatramin'ny ankiziny hoe na ny tanorany hoe nisan'ny kristianina aty amin'ny taona 530 ange tsy mbola nihoatra ny 100 e, vitsy kely mihitsy 50 aza. Vitsivitsy zany kristianina hoe nandray ny filazantsara aty amin'ny taona 530 100 latsaka. Nefa rehefa
tao anatin'ny fanenjehana vavahana kristianina mafy le fanenjehana satria ny atraika amanaina ny atraika amanaina mihitsy novonona nalana baraka kapohana eny amasom-bahoaka zany nge nahazo ny kristianiny fatorana eny analakely eny anjoma eny ny sasany akoraina tao akora lava iraina manao hoe teteteo fa ratsy fanahy apahabona fananana avarina ao andevo alefa roana any amy tany betazo aletika ao anaty onaona avarina any anaty antsana dorana velona tapahan-do be de be reo karazana toram-bato izay rehetra ataotsika hoe mafy ny lalovan'ny olombelona tena ny lalovan'ny missionnaire lalovan'ny ireo martiora aty amy 5 ka hatramin'ny 1 zavatra tantara teto Madagasikara fa ny zavatra magaga de zao eo amin'ny 3 taona nisian'ny fanenjehana latsaka kely eo 7 taona de zao mbola betsaka ihany ny olona niova kristianina tao anatin'ny fanenjehana efa tsisy missionnaire tsony teto Madagasikara efa tsy nisy tsony hoe toerana ivavahana manokana fa rehefa miverina ny missionnaire 20 taona aty orinany ny alany 20 taona ny fanenjehana dia gaga izy fa anarivony ny kristianina ny olona niova fo tao anatin'ny fanenjehana 16 latsaka kely eo ny olona ny alany teto ny kristianina miverina avana izy 20 taona teorina anarivony ny kristianina ary nandritra lay 20 taona tsy nateo ny missionnaire de zao na ny missionnaire de zao fanenjehana mivaivay vonon'olona fanalam-baraka nefa zao mbola nitomby any ny kristianina nidradradradra ny tomany ny Elisa missionnaire ny teny hoe tsy mba napoizinay hoe ho velona izy kristianina ho velona ny fiangonana izy kristianina tahaka zao ao anatin'ireny fanenjehana mivaivay nandritra eny 20 taona eto Madagasikara reny afaka malala teo anatin'ny tantaran'ny fiangonana de zao tsy ny fanenjehana mihitsy ny mahafaty ny finoana tsy zay tsy ny amafy ny fanenjehana ny mampiala ny olona amin'ny finoana natany teto Madagasikara io natany Tahiti io natany Lesotho io natany Zambie io natany amin'ny andron'ny Romana natany amin'ny taonjato voalohany faharoa fahatelo io de zao tsy ny fanenjehana mihitsy nahafaty ny vavahana kristiana tsia vao maika toy ny zezika mampiorina ny olona amin'ny finoana amin'ny fanenjehana zay malemy finoana moa iny atao ahoana iny ihany fa rehefa maharitra amin'ny finoana ny olona de zao mahita ny famonjen'Andriamanitra izy mahita ny voninahitr'Andriamanitra izy mahita ny famirapiratany fahasoavan'Andriamanitra izy zany rehefa malala zava-dehibe ny ananatsika faharetana eo anatrehany zay mety ho makahala eo anatrehany zay mety ho tsy diatsika eo zay mety ho fahavalon'ny finoana mihitsy koa aza fa raha maharitra hatramin'ny farany ianao de vonjena mahareta hatramin'ny farany aza variana am'izay mety ho etraketraky ny hafa aza variana am'izay mety ho tsy fitiavan'ny hafa aza mety ho variana am'izay mety ho lafiny zavatra sedraina fa izao mpahazo ny mpino ny fanenjehana fa mahareta fa ny faharoa zay aseho ny teny Andriamanitra tena afaka malala de zao ny faharetatsika amin'ny finoana de zao manjary mampihitatra ny filazantsara mampihitatra ny voninahitr'Andriamanitra tsy hoe voavonjinao ihany tsy hoe voavonjy ihany ianao arovan'Andriamanitra fa izao nanjary ny ariary ny voninahitr'Andriamanitra ka natonga ny Darius ny teny manao hoe hatramin'izao de zao ny Andriamanitra Daniela no Andriamanitra velona sady maharitra mandrakizay nahatonga fiovampo an'ny hafa ny faharetatsika amin'ny finoana de manjary manova ny hafa koa ny faharetatsika amin'ny finoana de manjary mitondra ny voninahitr'Andriamanitra iariary eo amin'ny fiainany manodidina anao ny olona kanosa amin'ny finoana afaka malala de zao manala barakan'Andriamanitra tamin'ny andro fanenjehana zay ndresantsika tonge nisy ihany ny kanosy nisy ihany ny veriny talana nisy ihany zay verina nompo sampy nisy ihany zany tsy zay tsiroa fa nisy ihany fa nisy kosa ny nahatra sofa nisy ny nahatra tam'izany antson'Andriamanitra izany de mandrakitily androany mbola betsaka ny Kristy nandova izany itsika
ary tsy mahagaga mihitsy hoe nivony tantaran'ny firenena raha to ka maro anisan'ny kristianina eto Madagasikara satria naharitra nanana ray aman-dreny naharitra tamin'ny finoana isika. Reafako zava-dehibe arany hoe hananatsika faharetany fa sady mahasoa atsika ny faharetana ny mahasoa ny hafako, sady mahasoa ny ankohonantsika ny faharetana ny mahasoa ny firenenako, sady mahasoa ny tanindrazana ny faharetana ny mahasoa ny fiangonanako. Zava-dehibe arany ny ifikirantsika amin'izany atao hoe faharetana amin'ny finoana zany. Mafy ny zavatra lalovan'ny Daniela fatatsika izany, lavaky ny liona fa tsy niotsiny izy, tsy niotsiny izy satria fantany izay ninony. Zavatra mampatahotra zany nahazo an'ny Daniela hoe mpanjaka zay akaikinao, nampinao, nitoloranao saina no mamoaka didy hanamelona anao, zavatra mafy be zany. Tsy zakatsika zany hoe ivadiana olona zay niara-niasa taminao, nampinao, nitoloranao saina. Mety mandalo an'izany rehetra zany tsika ry havako, mety mandalo am'izany mihitsy amin'ny finoana, mety mandalo zavatra tahaka izany fa izao mahareta, tsy mampitondra zavatra tsy zak'Andriamanitra. Matoa avelan'Andriamanitra lalovanao io fizaham-toetra io de zakanao io. Matoa navelan'Andriamanitra ny lalovan'ny Daniela le fizaham-toetra de zakanao io. Ary matokifa fizaham-toetra lalovanao io de zao mampiariary ny voninahitr'Andriamanitra io. Mahareta ary fa raha lalovana zava-tsaratra anao de zao efa asian'Andriamanitra lalana ivoahanao io. Raha akaton'Andriamanitra ny varavarana anankiray de minofa misy varavarana hafa ndray sokafan'Andriamanitra. Tsy mihidy zany ny mpanompon'Andriamanitra, tsy hidin'Andriamanitra zany ny mpanompon'Andriamanitra. Fa na de alatsaka ao anaty lavaky ny liona azy izy de zao voan'Andriamanitra io varavarana io, hidin'Andriamanitra ny varavaran'ny liona. Ny vavan'ny liona moa zany teto lavaka ny voan'Andriamanitra ry havako. Ho tsika manao hoe zava-dehibe nke ny ananatsika faharetana amin'ny finoana, ny ananatsika fahatokiana hoe matoa avelan'Andriamanitra lalovako io zava-tsarotra io de zao eo izy. Matokiry havako malala fa Andriamanitra dia eo akaikinao raha mandalo zava-tsarotra ianao, mandalo ny lavaky ny liona mihitsy ary mety efa ao anatiny mihitsy ary hoe tena efa ohatrany efa ao anatiny mihitsy azy zany Andriamanitra, de matoki fahain'Andriamanitra ny manakondona an'izany. Zakanao io matoa avelan'Andriamanitra lalovanao. Andriamanitra tsy ratsy fanahy, Andriamanitra fitiavana, Andriamanitra tsy faly hijery ny fangirifiritsika fa Andriamanitra faly amin'ny fifalitsika. Fa raha mampandalo antsika fizaham-toetra izy de zao ny tiny ao ambadiky ny fizaham-toetra de ny tenenany manodidina anao manao hoe lehibe ny Andriamanitra ao, fitiavana ny Andriamanitra ao. No zany ry havako malala aza mihemitra aza mangatsika ao anatin'ny fizaham-toetra, aza kivy ao anatin'ny fizaham-toetra fa manana faharetana amin'ny finoana. Mivavaka ary sika. Tompo misaotra anao zay no ny amin'ny tantaran'ny Daniela zay maneho aminay fa tsy ny fizaham-toetra akory ny tompony teny farany, fa ny fizaham-toetra de mandalo ihany ary fitaovana avelanao andalo eo amin'ny fiainanay anehoanao ny voninahitra ao sy ny fandresenao. Andriamanitra famindram-po ianao ka tsy ny fakahalanana ny fialona ny fiarahamonina koa ny tompony teny farany fa ny voninahitra ao. Andriamanitra be indra fo ianao ka tsy ny herinay olombelona zay manapetra ny tompony teny farany fa ny vahasoavanao. Tompo misaotra anao zahay fa mahazo toky fa tianao ny haretanay amin'ny finoana, fa ny faharetanay amin'ny finoana de mahavovonjy anay, ny faharetanay amin'ny finoana de mampiariary ny voninahitra ao sy mahatonga ny voninahitra ao iariary amin'ny fiainanay sy amin'ny fiainan'ny hafa. Tompo misaotra anao zahay no ny amin'ny mofinaina zay niraisanay taminao de aza velanao angasiasy zahay fa atao miady joro vavolombelona. Aoka ho hitany zay rehetra manodidina anay fa manana anao zahay, mandresy zahay noho ny amin'i Jesosy zanakao zay efa nitsangana tamin'ny mahato anay dia resy ny fahafatesana, resy ny fahavalo, resy ilay ratsy, fa ny fitiavana sy ny voninahitra ao no miariary. Vavaka izay tompo ho an'ny tokantrano tsirairay avy
vavaka zay ho anisambatan'olona mpanaraka zao mofinaina zao ataovy maharitra amin'ny finoana ataovy resy lahatra fa ny Andriamanitra zay tomponay de ianao am' Jesoa Andriamanitra mampandresy anay tsy manala baraka anay tsy mampahamenatra anay fa manafy voninahitra anay da io ny fikelezanay nanay tompo amin'izao atenatena ny herinandro zao atao feno fahasoavana sy fifaliana hatran'izay ary tao mivavolombelonao amin'ny asa tsara rehetra amin'ny anaranao Jesoa amen.